manoloana ny famaizan'ny tanàna tao amin'ny fokotany Bedetra sy ny tanàna Ankidabo madinika ao amin'ny commune ny Soaloka mitondra fanazavana ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune ny Soaloka no marina hoy izy fa tsy misy may ny fitaovana entina hiatrehana ny fifidianana. Zava-misy moa tao anatin'ny commune Iadiko tamin'ny fahaenina ambin'ny folo volana septambra valo ambin'ny folo sy roa arivo no nisy ny ahin-trano tao amin'ny fokotany Bedetra sifle ny fokotany ary Adabo madinika zay mifanila amin'io ihany koa mbola anatin'ny fokotany Bedetra io ihany. Ao anatin'izay ihany koa no ny tsy fandriam-pahalemana misy amin'ny toerana io. Eo amin'ny trano sy folo tafo no may kila sy firehitra ary ny mpifidy eo moa misy eo amin'ny mpifidy 2,700 eo be ny zavatra simba toy ny vary mikonty any amin'ny 20 sarety ary raha ny tombam-bidiny zavatra simba dia any amin'ny 10 tapitra isany ho any. Zay zany ny zavatra misy amin'ny fokotany io. Tsiko tsindrina kosa nefa na zany aza ny lisy mpifidianana sy ny kojakoja ankoatran'izay dia ny amin'ny renivohitry ny commune ny Soaloka ny somary mampanahy ho amin'ny fanatanterahana fifidianana ho avy rehetra dia ny fahasimbany kara-panondrom-pirenena zay entina mifidy. Efa lasa reo tatitra any amin'ny ambaratonga hoy ihany andriamatoa ben'ny tanàna mikasika ity famaizana ny tanàna ny Bedetra sy Ankidabo madinika ity.